Alleluia, alleluia. Miarabantsika iray mpiaino avy natratranyity fotoana mahafinaritra amangin'Andriamanitra tsika tsirairay amin'ny alalan'ny fandarana Baiboly ny teny Velona vokariny MCTV sy ny révérend Dimy ANDRIASON. Manana hafatra Andriamanitra antsina izay diso, manana hafatra Andriamanitra anorenana amin'ny finoana, ary manana hafatra Andriamanitra manome antoka anao fa natsoina ho Mandresy Ianao. Dia ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra andresantsika fanorenam-pinoana foy amin'ity fotoana ity. Dia hitantsika ato amin'ny Samoela voalohany toko 17 andininy 17. Dia hoy Davida, Jehovah dia efa nanafaka tamin'ny fandriky ny fahavalo dia ny liona, ary nanafaka tamin'ny tanan'ny bera, nanafaka izy tamin'ny tanan'ny Filistina, ary Saoly dia niteny tamin'ny Davida, ndanary fa Jehovah miaraka aminao. Wow! Izany tenin'Andriamanitra zany ry havana dia mampatsiahy lay tenim-pinoana nalefan'i Davida rehefa nandalo ady ny zanak'Israely. Ho an'izay tsy natadidy ngamba dia nisy fotoana zany ny zanak'Israely niantsy ny Filistina ady, atsomy maherinareo ifanandrina amiko, fa raha resiny izaho dia ho andevinareo izay, fa raha resiko ny maherinareo dia ho andevinay ianareo. Baiboly ny teny fa raiky tahotra ny zanak'Israely dia nitsoka patitaka, dia fanginana be tao amin'ny faritra nisy ny zanak'Israely. Fa tonga avy any Etsà Davida ny raha ndray mandreny nitondra sakafo amin'ireo rahalahy, dia gaga izy fanangina be tao. Dia nanontany olona izy hoe boso dia mba hitanao aiza misy ny rahalahiko dia ery amin'ny faritra e. Dia nanantona teny Davida, dia rehefa niona tamin'ny rahalahy izy dia falintsika fa le rahalahy tsy nitsika tsy mime, fa tena wow, reraka misaintsaina ny zavatra nambara an'ilay fahavalo. Dia hoy Davida fa inona ny zavatra mitranga, ohatrany tsy mahazatra mahita anareo ohatrany miondrika zany, olona falifaly ny mahazatra. Dia hoy ny rahalahiny, fa inona ny lense ty, tsy kilônainga? Non, ny raha ny dada sy nena hitondra sakafo anareo ty le izy. Dia natolony azy lay arina zany zay nisy an'ireo sakafo nomeny ray aman-dreny ho azy ireo any ny tany anaty. Rehefa vita izay dia afaka mandesy ozy izy ny rahalahiny. Dia Davida moa tsy nandefa niodikodina teo any, dia nisy ray nanantona azy dia niteny hoe azaly malahelo mifonsena tezitra, fa natonga ny rahalahiny sy ohatran'ireny somary tendu kely izy rahalahy satria misy fahavalo, dia mbola tsy hita hoe izy niatrika azy, kanefa tsy maintsy miady, tsy maintsy atrehana io. Dia hoy Davida, marina ve? Dia Izay antsy ady ny zanak'Israely ve? Vahoaka an'Andriamanitra velona, aleo namboarako azy efa tsy say. Tena tonga dia samy mekely daholo moa na le olona ny eno na i Davida. Fa Davida tao anatiny entanetana izy hoe tena ty zany ny fotoana mba hiatrehako, za tsy avelan'ny rahalahy miaty fa hoe miandry biby fiompiany Etsà foana ve? Dia eo nampatsehiviny andreo nanodidina azy hoe tany Etsà ane zay niandry ny biby fiompony raiko, dia tonga mibera sy ny liona, amono azy ireo, angalatra azy ireo. Fa nomen'Andriamanitra hery any afahako niatrika azy, dia resiko mibera sy ny liona. Zako mino fatako ny nanomban'Andriamanitra nanoloana mibera sy ny liona, dia omba Andriamanitra manoloana nyty fahavalo ty, satria tsy sitraka Andriamanitra angalatra ny voninahitr'Andriamanitra Satana, angalatra ny voninahitr'Andriamanitra ny fahavalo, satria ny voninahitr'Andriamanitra zay tanterahan'Andriamanitra amin'izay rehetra mino azy, dia miverina any amin'ilay tompony dia Andriamanitra izany. Zay mahatonga antsika ny teny hoe dia amin'ny tompo rery ihany ny voninahitra, isaka mijoro vavolombelona tsika manambara ny fahatsaran'Andriamanitra. Ary eto Davida ny teny fa zao ady zao tsy ho fampitena na faravana na fahafatesana, fa meza mboninahitra an'Andriamanitra aleo namboarako azy. Rehefa nahita an'izay moa mpanjaka dia
miazakazaka roso kely tantara danary fa ombanao Jehovah. Hitany loatra le afanapony Davida tamin'izany fotoana zany, ary rehefa niatrika ny Goliath Davida de nakavatiky lonjy ray izy de napetrany tao anatin'ny pilotra an'izany de ozy amin'ny anaran'i Jehovah tompomaro manatonako anao. Enao manatona amin'ny fahaizanao miady a fitaovam-piadinao amin'ny goavana anao, fa za manatona anao amin'ny alalan'ny herin'i Jehovah tompomaro. De natsipiny lay vato izy ny tenin'Andriamanitra de niditra teto amin'ny karandoany Goliath zany de nikarapoka ile io. Fantatrao ve fa na ny zavatra heveriny olo ohatrany hoe tsinitsinina afaka entinao miady miatrika amin'ny vavalonao de Goliath izany. Tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao. De resy Goliath. Enao koa miaraka amin'ny tompo rehefa mijoro ianao ka mandeha araka ny tenin'Andriamanitra matsiaro ny zavatra efa nataon'Andriamanitra anao tao aloha de amarin'Andriamanitra zany. Tadidio fa tsisy Goliath raha tsy nisy mibera sy ny loena, satria nafantaranany Goliath de izy niatrika ny Davida ary nandresen'ny Davida azy. Tonoko mikasika ny tsiray manaraky ty fandarany ty koa zany, ka ninina ady etrehanao tadidio fa ombanao Andriamanitra ary tsy fahafatesany na fafambaraka na farisena ny antom-pisindreny fa ho fampandresena anao satria ombanao ny tompo. Tonoko mifanasitranana ny fanafahana fahitatsitsaka fahitam-pity fa taterahany zavatra andrandraina sy antenaina rehetra. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy, raiso mandresy ianao. Tontolo andro mahafinaritra be fiaingo voninahitra tompoko manaraka indray. Amen.